Nisaraka adsala avokoa ireo lalao telo natao tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina androany izay tafiditra amin'ny andro voalohany fiadianan'ny tompondakan'Analamanga taranja baolina kitra sokajy Diviziona voalohany. Nisatatra izany ny adsala samy tsy nisy nitoko teo amin'ny ekipan'ny knapp sport tany sy ny Mama FC. Tamin'ny ankapobeny dia niady ny lalao nanatombo tamin'ny isan'ny baolina tokony tafiditra ihany anefa ny zandry kely ny knapp sport tany. Atsika manao arrangement va marathon anga misy antanitany là oi Nanaraka dia nirava adsala rono ihany koa ny ekipan'ny kosfasiny usika foot. Efa nitarika tamin'isa rono ohatra nefa ny ekipa miaramila teo amin'ny fizara-potoana voalohany tamin'ny lalana baolina roa tafiditra Nasolo sy Bako teo minitra 5 sy 2:30. Hitafita avokoa kosa no natafiditra ny baolina roa nanasahala ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra nisa teny amin'ny Solaitra be. Teo amin'ny lalao farany dia nirava adsala rainoray ihany koa ny ekipan'ny LGK plus ny tana formation. Ekipa tompondakan'Analamanga farany nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Luka. Nanasala tamin'ny alalan'ny penalty kosa ny tana formation. Penalty izay tafiditry nono 10 minitra taorino ny tarian'ny LGK plus raino ohatra io. Penalty izay azo nitojo rehefa nahita ny mpitsara fa nanao fahadisoana tamin'ity lohalaran'ny tana formation ity ny vodilaran'ny LGK plus. Nanamarika ity lalao ity ny karatra mena azon'ny bila ampilalaon'ny LGK plus 2 minitra 420.
Na dia ny lalao folo teny ambony kianja aza, ny LGK plus dia nanindry hatrany sy nitady ny fandresena teo amin'ny fizaram-potoana faharoa. Tsy navita nampikobana ny aratin'ny tana formation mihitsy anefa ny izy ireo tamin'izany tsindrina taony izany. Tany Carion indray dia nandritra ty andro voalohany fiadianan'ny tompondakan'Analamanga sokajy Diviziona voalohany ty dia resin'ny aisadema tamin'ny isa 4 noray ny ekipan'ny Carion. Ary farany dia niondrika tamin'ny isa 2-0 nanoloana ny ekipan'ny Fosa Junior FC Tana, ny ekipan'ny Mi20 FC. Itoy amin'ny alahady heriny ka hiditra amin'ny andro faharoa moa ity fifaninanana ho an'ny sokajy D1 eto Analamanga ity, ka iverina ifandona avy hatrany indray amin'ny lalao miverina mivantana ireo ekipa nikatroka tamin'ity andro voalohany ity saingy famadika kianja fotsiny.